faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka no tatagasi ny tenako androany isika de resadresaka indray ny famtinam-bavao toy ny mahazatratrany ka ho resadresantsika amin'izany ny mahakasika ny fiarah-miasa izay misy eo amin'ny Republika Entim-bahoaka ny Chine sy ny Madagasikara. Eo ihany koa ny raharahany eveka izay nanakoako tamin'ity androandroany ity ary tena nameno eraky ny tampotsera izany raharahany eveka katolika izany. Fa milohan'izay dia aza dino ny manao commentaire ambany ity videontsika ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetra anaovasika video manaraka eo. Aza dino ihany koa milike ny videontsika ary aza dino toraka izany hatrany miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahana manaraka tsy tapaka ny video zay lefa sisy tonga tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa vetrany tonga de vavany ndao ary. Mialoha ny idirantsika amin'ny tena votoatiny ity videontsika ity dia ndao ara ho resantsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao indrindra fa ny mahakasika ny sandam-bola malagasy izay hita fa tsy mitsahatra mety tonga anatrany hatrany raha tato anatin'ny andro vitsivitsy tato izay. Manoloana izany indrindra dia naneho ny heviny Andriamatoa filoha teoloha Hera Jonor Mampianina tao amin'ny pejiny nilaza moa izy tamin'izany fa tsy mitsahatra mety tonga ny sandam-bola malagasy izay manaprofo fa tena marefo ny toe-karena malagasy ankehitriny. Mila paikady mpapandrosoana ary toe-karena matanjaka sy matotra isika raha te hampisy fahamarinana toerana ary toe-karena eto amin'ny firenena. Raha mbola mitohy ny politika ampanjakana ankehitriny izay manome vahana be loatra ny fanafarana sy fividianana entana avy any ivelany dia hitohy hatrany izao ho izy hatrany. Mila fahaiza manao fa indrindra ny finiavana tena hanarina sy hampandroso marina ny toe-karena avy amin'ny mpitondra isika raha tsy izany dia hidangana izay tsy izy ny vidim-piainana ary voamaika ho mafy ny fahantrana hiainan'ny malagasy. Malaza dia malaza tokoa moa tamin'ity androandroany ity ny raharaha tany Vatican izay fanambarana nataon'ny Papa tamin'ny mahakasika ny firaisan'ny lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy. Manoloana ny resabe nateraky ny fanambaran'ny Papa François Omaly dia nilaza ny sekretera mpandrindra ao amin'ny fivondronam-beny eveka fa ny eglizy dia tsy manilika ireo olona manana fironana ara-pananahana satria ireo olona ireo dia tian'Andriamanitra ihany koa. Tsy fitsofandrano ny fiarahana ilay resahan'ny Papa fa tsodrano homeny pretra ireo olona mitovy fananahana tsy ao anatin'ny lamesa. Mbola ny Vatican hatrany moa ny resaka dia Cardinal Angelo Becqui ao Vatican ihany voaheloka higadra 5 taona sy tapany an-tranomaizina noho ny fanodikodinam-bola sy fanararaota ampahefana. Mirarakompana ny vaovao mafana avy ao Vatican izay misy foibe ny fiangonana katolika tamin'ity fiantohany herinandro ity. Tsy vitany resabe izay mahakasika ny fankatoavan'ny Papa Ray Masina any firaisan'ny lahy samy lahy ary ny vavy samy vavy izay azomena tsodrano ivelan'ny lamesa ho izy hatrany dia iny fa nomeloha ny fitsarana higadra 5 taona sy tapany an-tranomaizina ary mandoa onitra 8 000 € izao noho ny fanodikodinam-bola sy fanararaota ampahefana ary fandrahonana mpisolo vava ny Cardinal Angelo Becqui ao Vatican ihany. Ka manoloana izay resaka amin'ny famahofao izay etseroa ao Vatican amin'izao fotoana izao dia maro ireo olona izay mpino kristianina naneho heviny ary maro dia maro tokoa nitsikera mahakasika n'izany rehetra izany. Misy aza moa ireo tena ary misy mihitsy aza ny milaza fa hoe tena ho avy tokoa zany ny farandro satria lasa monde à l'envers araky ny fahitan'ny olon-tsotra azy izay zavatra misy amin'izao fotoana izao. Araky ny fanatsipoko tany am-piantohana moa dia miamafatrany sy ny fiarah-miasa eo amin'ny tafika malagasy sy ny Republika Entim-bahoaka ny Chine. Ka noho izany dia nitontosaina tao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ampahibe ny alatsinainy 12 Desambra lasa teo ny lanonana ara-miaramila izay nanolorana ny médaille de la défense ho an'ny taleny fampianarana teny sinoa eny anivon'ny université n'Antananarivo na ny Institut Confucius Ramatoa Chen Lijian. Raha tsy ahivina dia izy ireo no manome ireo mpampianatra mpitaiza izay fifehezana an'izay teny sinoa izay eo amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny akademia miaramila ao Antsirabe na ACMIL ary ny sekoly miaramila pirenena CEMIPI any Fianaratsoa. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny General Rakotar John Joshua no nitarika ny lanonana ary nanotrona an'izany kosa ny mpiandraiky draharaha eo anivon'ny masovoan'ny Republika Entim-bahoaka ny Chine miasa sy monina eto Madagasikara. Andriamatoa Jiang Wei sy ireo délégation sinoa no tarihiny amiraly Zhou Haiwen sultenan'ny lehibe ny universitény fiarovana any Chine. Ho fankasitrahana ny asa vitan'izy ireo ho an'ny tafika malagasy no antony nanolorana médaille de la défense nationale izao. Ny Republika Entim-bahoaka ny Chine moa dia izay isan'ny mpiara-mombonantoka amin'ny tafika malagasy na eo amin'ny lafiny fampitaovana izany na eo amin'ny fizarana traikefa sy fahaiza-manao amin'ny fampiofanana ary ny fanatevenana ny fahaiza-manao amin'ny tafika malagasy. Taorian'izay dia ny Rosy tamin'ny atrikasa nandinihana ny fanatsarana ireo endrim-piarah-miasa eo amin'ny tafika malagasy ny roa tonta. Izay sy zay raha tomboko lasy tomboko vavy hamaranako an'ity videontsika ity ka manasitsika rehetra anao commentaire amban'ity videontsika ity mba ahafahana mandravona andrenefitra rehetreny anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa hilakeny videontsika ary manasitsika tanandroatrany abonné amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany sisy tao matao-tagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa.
nambarako anao tamiziny anao tiako mare koragna igny efa marigny edy fa tsisy vandivandy sagnatria bala ho asy koragna antiazo fitiavantsika tsy ambelako alazo marigny tia fa nambarako anao tamiziny anao tiako mare koragna igny efa marigny edy fa tsisy vandivandy sagnatria bala ho asy koragna antiazo fitiavantsika tsy ambelako alazo marigny tiako matokisa valere managna confiance waravade matokisa valere oh yeah managna confiance fasati tsy ampirafe yeah yeah anao foi tiako courage fô bébé mety tsy vadika za koa da manoro eva tsika miaradia magneva angatagna tsodrano amidaly hitera ba vagnoegny vagnonkariagna are hitahitady tiako zafanino anao nina he zafanino anao tsy ambelako matokisa valere managna confiance waravade matokisa valere oh yeah managna confiance fazati tsy ampirafy matokisa valere managna confiance waravade matokisa valere oh yeah managna confiance fazati tsy ampirafy yeah yeah anao foi tiako zao tsy ampirafy yeah yeah anao foi tiako matokisa valera anao mamany fa zao faninao kanga tsara sora tsy ataka lokota matramo ke matokisa valere managna confiance waravade matokisa valere oh yeah managna confiance fazati tsy ampira matokisa valere managna confiance waravade matokisa valere